ny fety tsara indrindra. Ny olona rehetra samy manana ny définition ny atao hoe fety tsara indrindra. Mety mahazatra anao angamba ny rehefa fety tahaka izao a réveillon io a dia miaraka amin'ny namana any amin'ny alim-pandihizana, miaraka amin'ny namana any amin'ny toerana hafa ao anatin'ny réveillon. Fa amin'ity taona ity a dia andramo a ny amaranana ny taona amin'ny alim-bavaka, ary ao anatin'izany alim-bavaka izany dia ahafahantsika mametraka ny taona eo ampelantanan'Andriamanitra. Dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'io taona 2024. Mety maro ny valim-bavaka nandrasanao tamin'ity taona ity a, mety tamin'ny herintaona fa mbola tsy azonao hatramin'izao, fa misaora azy ianao. Dia omeny anao zany rehefa mahay misaotra sy mankasitraka azy ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Salamo 7:34, miravoravoa amin'i Jehovah dia omeny anao izay iren'ny fonao. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie ianao eo amin'ny fiainanao. Dia mirary antsika rehetra hanao fety sambatra daholo ho tratra amin'ny farany dia samy ho tratra ny taona daholo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartage satria ny ahafantaranay fa tianao le vidéo. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page na atao amin'ny Facebook na amin'ny YouTube dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Veloma tovo.